fandarana tany sy ny lanitra miarabanareo tompoko fandarana moa dia mahafantatritsika ihany fa indray mandeha isambolana izy hatramin'izao dia isaky ny mandray fanasan'ny tompo ny fiangonandehibe efitsika ema dia eo no anaranareo azy isaky ny tatao vovonana eo izy io tsy lava resaka mihitsy zay fa anio zay dia nanasa vahiny anankiray dia tsy izany fa andrimatoa tantely raha tsimba faly miarabanao monsieur Faly dia misotranao ihany koa nanasa eto amin'ity fandarana tany sy ny lanitra ity efa taona maro nandrenesana ny filazantsara ary efa androapolo taona zany nandrenesana ny amin'ny famonjena fa teny ampiandehanana rehetra teny dia taona vitsivitsy zay tsy haiko amin'ny 5 taona mahery eo no nisy famarinana bebe koa fantatra bebe koa ato amin'ny baiboly izay mbola namporisika bebe koa hatrany ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ary taiza raha ny teny anarana niditra ekôla ve sa dia autodidacte ohatrany rehetrarehetra iny hoe teny ampandehanana no naizana ilay soratra masina pasteur le fanamasina fanahany fahamarinana jaona toko fa 7 toko fa 5 toko fa 9 hoe omeko anareo ny mpananatra omeko anareo ny fanamasina zay fanahany fahamarinana izy no mitarika anareo amin'ny marina rehetra eo ny ekôla eo ny mpampianatra eo zany rehetrarehetra zany eo ny boky fa ny tena zava-dehibe le tsidia ny fanamasina sy le fanazavan'ny fanamasina ny fahamarinana zay ara-baiboly satria marobe ny fahamarinana zay lazaina to fahamarinana amin'ny mpampianatra amin'ny doktrina maro samihafa amin'ny boky sy ny amin'ny fotom-pampianarana maro fa etsy andan'izay ny tena zava-dehibe dia ny fanamasina tena mitarika zany efa nandeha ny tetetendrety fiangonana isan-karazany tenaandriamanitra matsiaro ny tenin'andriamanitra teny Paoly amin'ny Timoty hoe hatao fombola zaza ianao efa nampianarana filazantsara zay nampahendry anao atrany amin'ny mbola kely zany efa taony ray aman-dreny taony ray aman-dreny zay nitaiza atao anatiny hoe fampianarana ara-baiboly isaorana azy zany isaorana ny tompo fa dia tia mpandehanana rehetrarehetra ihany koa dia misy zoky ara-panahy maro sy mpampianatra maro fa rekirezaiko anao zay hoe ny fanamasina reo nampianatra hoe tia ny tena marina tia tsy izy tia ny tena marina tia tsy izy dia ao amin'ny fitarian'ny fanamasina fanga pasteur zao eto zao ty ampiandohana dia tia amin'ny fanazavanao teo fanga misy tsy izy be da be tsy izy amin'izao fotoana zao zany dia efa fotoana n'ilay amin'ny teny frantsay izy hoe apostasie zany hoe ny apostasie dia miembotra amin'ny finoana ny olona miala amin'le finoana marina miala amin'le filazantsara tena izy ary zay mahatonga Paoly miteny mihitsy ao amin'ny epistile hoe misy Jesosy hafa toriana aminareo raha misy mitory Jesosy hafa ankoatran'le efa nitoriana ho izy dia aoka izy ovaozana fanga tena nisy misy filazantsara hafa tsy araka ny tenin'andriamanitra zay toriana maro be zany amin'izao fotoana laza zao anao tetỳ amboloana hoe misy filazantsara tsy izy dia niteny koa anao nytenin'ny apôstôly Paoly ny teniny hoe raha misy manaraka Kristy tsy izy ao anatin'izay dikan'izay zany misy fiangonana tsy izy koa dia misy olona tsy izy koa dia misy fivavahana tsy izy koa ary pasteur zany mijery an'le tsy izy fa tsy mijery an'le izy ny baiboly ny raisitsika ny baiboly ny raisitsika ary eo amin'ny baiboly ny fahamarinana rehetra zao mbola zany tenin'andriamanitra hoe nandevoly koa rehetra izy dia mahay maka ny endriky ny mazava ary namitahana ny Eva sy Adamany zavatra tonga dia mora hita be fa nresahany le mena rana moramora nampidiriny tsy moramora nampidiriny tsy moramora farany lavo zany hoe amin'izao fotoana dia be dia be ny filazantsara tsy izy filazantsara to marina kaletabe pasteur santoka sy mpampianatra santoka zay tsy tena hoe sahako ny milaza zany satria tsy ara-baiboly tsony zavatra toriana ary miteny ianao hoe misy fiangonana zany tsy izy misy fiangonana tsy izy mihitsy raha mijerytsika amin'ny apokalipsia rehefa mijerytsika ao fiangonana fito ny resahan Jesosy fa ny fiangonana roa ihany nahazo fitraka tany tsy tao anatiny voalohany aloha teneniko anao pourfoy aloha le filazantsara tsy izy ho fantatry ny olona marina hoe zao no misy dia zao tsy satria zao manko ny le olana pasteur lasa jenjina fampianarana le olombelona dia lasa tsy mahita tsony ny lalakizorany zao fandehany dia sahantsika voalohany inona ny filazantsara tena izy satria misy ny filazantsara tsy tena izy na tena tsy izy ny atao hoe filazantsara ny ivon'ny filazantsara ny filazantsara dia tsy antoko-pivavahana tsy fikambanana tsy olombelona ny filazantsara ary ny fonosy ny filazantsara dia Jesosy Kristy marika toko voalohany dia milaza hoe ny filazantsara ozy izay mikasika ny Jesosy Kristy tompo
Hébreu toko voalohany dia milaza ihany koa hoe Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny mpaminany tany aloha amin'izao fotoana izy dia miteny amin'ny alalan'ny zanany izay endriky izy ihany. Zany hoe tia narazaina amintsika ny filazantsara aloha dia Jesosy Kristy. Mety hitenana hoe ny olona rehetra hoe miteny Jesosy Kristy daholo marina mihitsy zay, fa ny filazantsara tiana lazaina dia izao le fahafatesana ny amin'ny mahampanota, fahafatesana ny amin'ny fahotana, fahafatesana ny amin'izao tontolo zao sy lay fionana amin'ny Jesosy Kristy mandray amin'ny filazantsara ny azo fijaliana zay tsy filazantsara an-tany. Fa eo koa matsy efa lasa miresaka n'le filazantsara tsy izy ilay fa ny tena filazantsara zany dia izao le fibebahana fionana tamin'i Jesosy Kristy, ny ekena ny fahotana, ny inona an' Jesosy hoe maty teo amin'ny azo fijaliana, nalevina nitsangana tamin'ny maty ary manome fiainana ho an'izay manatona azy. Ny rahan'i Jesosy manadio afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, amin'ny fahotana rehetra rehefa nibebaka marina ny olona ary azony ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny tena filazantsara dia izao ny ahafahan'ny olona afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny fahafatesana, afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ary miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra maimaim-poana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, noho ny rahan'i Jesosy Kristy. Misy doktrina anankiroa, ny anankiray dia ny hoe fanamarinana maimaim-poana noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Tsy resaka fafolo-karena aloha no anamarinana, tsy resaka asa fanompoana, tsy resaka fiakanjona, tsy resaka anarana toko-pivavahana, fa resaka fionana tamin'i Jesosy manokana mihitsy ny nona fa ny rano ny manasa sy manadio. Ny faharoa dia ny fahaterahany indray, nateraka olom-baovao, tsy hoe nateraka ao amin'ny toko-pivavahana mihitsy na hitsy fikambanana mihitsy na hoe taranaka efa mpivavaka dia hiditra ny fanjakany lanitra, fa nateraka ao amin'i Jesosy Kristy, nateraka ny rano sy ny fanahy. Zany hoe nandray le tena filazantsara dia Jesosy Kristy. Tsy ao amin'ny resaka vola aman-karena, tsy ao amin'ny resaka hoe fitadiavana voninahitra sy fahombiazana eto tany, fa ao amin'le famonjena ny fanahy. Famonjena ny fanahy raha ho faty aiza nisy inona ny famonjena, aiza no azoky ny fiainana, tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Zao na toko 7:9 sy ny asan'ny apôstôly 4:4-12, tsy misy anarana eto ambanin'ny masoandro nomena ny olona zonga famonjena afa-tsy Jesosy. Zany hoe tsy hoe anisan'ny mpamonjy Jesosy, fa misy mpamonjy hafa koa ankoatran'i Jesosy. Tsia raha vao ivelan'i Jesosy tsisy ny famonjena. Ahoana moa zao no tena lalako raha fa hoe ty filazantsara tazominao ty le tena filazantsara izy. Ny Bibla be tabe tsy teny aminao fotsiny azy hoe reto aminay eto dia misy karazany telo samihafa ankoatran'ny tazomiko ao. Ahoana raha ny tena lalan'ny olona amin'izay mba hirata amin'ny masom-panahiny hoe ty farafaratsiny manakaiky n'le tena marina. Io dia zao ny fandehana. Andriamanitra dia miteny hoe tsy misy mahay manatona rehefa raha tsy nitao amin'ny raika avy any an-danitra izy. Jesosy Kristy ny tena zay, tsy misy mahay manatona raha tsy efa nitao amin'ny raika avy any an-danitra izy. Zany hoe le famonjena Andriamanitra mihitsy manao azy fa tsy tsikololombelona. Tena be dia be ny fampianarana santoka, fampianaran-diso tsy araka ny tenan'Andriamanitra amin'izao fotoana, ary zay le hoe confusion, mifangaro, zay le hoe tsy fantatra intsony hoe iza ny marina iza ny diso, fa ny famondrapon'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra ny ekinantsika, alalantsika fa tiany foana moa nampiasain'le ratsy na nampiasain'ny ray. Jesosy Kristy fa nalaina fanahy dia baiboly nampiasainy, tenin'Andriamanitra nampiasainy devoly, dia tenin'Andriamanitra koa nampiasainy Jesosy. Zany hoe sarotra le zavatra misy amin'izao fotoana satria ato daholo ny alaina ny zavatra rehetrarehetra ary samy manohana ny fahamarinana lazay. Fa ny fanamasina fanarazaiko tany am-boalohany asan'ny Jaona 4:7, tsy mamitaky, fa rehefa ny olona ny tena milo ary tena manantena ary tena miandrandra zato isan-jato hoe tario amin'ny sitraponao fanamasina, tsy voafitaka izy, tsy voafitaka izy. Fa ato amin'ity baiboly ity ny fahamarinana, fa ato ihany koa ny ahodin'ny olona mba azony vola, azony arena amin'ny tahan'ny olona. Dia zay afaka ilazako anao hoe fanamasina ihany. Fanamasina tsy azo any faculté de théologie, fanamasina tsy azo any amin'ny resaka dénomination, tsy voaray zany. Zay hoe natonga Jesosy niteny tamin'ny Petera hoe sampatra ianao ry Petera, fa tsy nofo aman-drano nampianatra anao an'izany, fa ny raika avy any an-danitra. Zany hoe zay zany le révélation. Ny fanamasina dia omen'Andriamanitra ho an'izay mangataka, ho an'izay mino, ho an'izay bebaka marina ary mankatony tenin'Andriamanitra, ary io no mitarika azy amin'ny marina rehetra. Ka rehefa manaraka ny Kristy nefa anao tsy maintsy Nouveau Testament no arahany. No ianao nefa miteny hoe misy Nouveau Testament tsisy zany tao anatin'izay. Le tiako tsindriana ao anatin'izay dia hoe tena ahoana amin'izao fotoana izao no alalan'ny olona hoe ty efa nivily
tiany mbola farafaratsy ny manakaiky ny marina sy tamin'ny andron'ny apôstôly. Sotranao ny fanontaniana zavatra tsotra lazaiko anao ny famarinana dia atao anatin'ny baiboly daholo. Tsisy hoe nouveau testament tsy izy na nouveau testament izy fa nouveau testament izy ray marina daholo lao fa ny olona mandika azy fifitiny kely hoe ahoana ny alalàna ny tena marina. Tena marina dia Jesosy rehefa Jesosy mindraindraina fa tsy olombelona. Amin'izao fotoana ke tsy Jesosy mindraindraina. Mijery ianao petadrindrina izy mivadina eo. Mijery ianao banderole, mijery ianao afisy maro isan-karazany publicité. Tsy hitanao intsony Jesosy. Olombelona ny hitanao eo. Voninahitra tsy omeko ny hafa hoy izy tenin'Andriamanitra ary Jaona dia teny mihitsy hoe izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miaina. Raha vao olombelona mindraindraina tsy filazantsara tena izy Jesosy ihany. Filipiana toko faharoa dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandao le any loarika rehetra na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany sy ny any aken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra. Ray zany zay Jesosy aloha ny lohany, Jesosy ny lohan'ny fiangonana, tsisy hoe olona zany ny lohan'ny fiangonana fa Jesosy ihany ny lohan'ny fiangonana. Faharoa, fahamasinana, makahala fahotana ve. Fa misy ike zao mivavaka fa ao anaty fahotana, mamonjy fotoam-bavaka, maraina, atoandro, hariva, mandritry ny herinandro fa misy risoriso, misy kolikoly, misy alatra, misy fangalaram-badin'olona, misy laina, misy fahotana fa vavaka ihany. Jesosy tsy izy zay. Dia mahazo fitahiana, mahazo fahombiazana, mahazo fipoahana ara-bola, tena mahomby atao tany. Tsy mahomby atao tany iky dia nahavy tompony fa nidiranao ny fanjakany lanitra. Fa raha ny tena filazantsara tsy ao anaty fahotana. Zay koa ny anankiray zany. Tsy ao anaty fahotana. Ny olona rehefa tafahoana amin'i Jesosy Kristy tsy voageja ny fahotana intsony izy ary tsy lalàna aminy intsony ny manota. Fa misy lasa tena hoe mpanofy ihany. Jaona voalohany toko fahatelo dia milaza mihitsy hoe zay nateraka Andriamanitra tsy mahay manota. Satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Zay le fanovana, zay le tena filazantsara. Fa indraindray amin'izao fotoana mantsy saromana, fivavahana, endrika ety ivelany fa hoy Jesosy hoe nareo izy dia madio ety ivelany tahaka ny fasana fa ho anaty eo nareo dia tena hoe faty. Zay le tena mampatahotra amin'izao fotoana. Zany hoe le filazantsara lasa azona vola, azona voninahitra, azona lalana, ahafahana mahavita zavatra vetivety fa tsy manambara an' Jesosy Kristy. Fahatelo, ny filazantsara dia miresaka ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Tsy resaka fahombiazana ara-materialy voalohany amin'ny filazantsara. Tsy resaka fampiroboroboana ny atao tany. Tsy resaka zavatra nofo. Fa ny filazantsara dia ny azo fijaliana. Inona dika ny azo fijaliana? Matiny amin'ny tena, mampanota, fa velona ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra. Hoy voasoratra hoe Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo hoe tsy za intsony velona fa Kristy no velona ato anatiko. Zany hoe le azo fijaliana io mamono ahy mihitsy io. Satria zahako d'origine mpanota ary nandova ota ary tsy mendrika hidika fanjakan'Andriamanitra. Ny vahaolana amiko tsy resaka paratoka. Ny vahaolana amiko tsy resaka psychologie chrétienne. Ny vahaolana amiko tsy resaka pensée positive. Ny vahaolana amiko tsy resaka hoe ampaherezana ianao fa mahay ianao, mahomby ianao, misy fahalalana tsara ao aminao, tena mavita ianao fa mila hitsehanao zay. Tsy zay ny vahaolana. Ny vahaolana amiko ny marina dia zao ratsy ahako, nandova ota ahako ary mendrika ho any fahaverezana mihitsy ahako. Zay ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary noho izay ny vahaolana vonoina miaraka amin'i Jesosy amin'ny azo fijaliana. Efesianina Romanina toko fahaenina milaza zay mihitsy hoe ataovy maty miaraka amin'i Jesosy nareo teo amin'ny azo fijaliana dia atolory ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, tanteraka ny fahamasinana ary tsy hanakely anareo intsony lota fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Zay koa ny filazantsara zany io azo fijaliana io. Io azo fijaliana io manafaka antsika amin'ny fahazaran-dratsy, manafaka ny fahotana, manafaka ny olona taloha ary mahatonga ny olona vaovao. Reo zany ny tena mila mipetraka. Dia ny tena fahavara tiako lazaina hoe raha vao ny vola no mipetraka ao anaty fiangonana iray sy fitoriana, resa-bola, vola. Jesosy ke milaza tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Amin'izao ke misy faly ao anaty fompivavahana, vola foana ny resahany. Ny vaovao-piangonana sy ny filazan-dara voasasakadiny, vola. Reraka ny olona, tsy hita le tena filazantsara.
tsika zay anao miara miresaka eto zao ny olona ale tranao eny zao mety olona tsy misakafo lasany amin'ny pastera daholo ny vola na lasany ampaminany daholo ny vola lasany daholo ny ao an-trano tsy mahazo nefa de io ao an-trano io ny ankonany raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonany de ratsy nono tsy mino izy misy tena olona mijaly mihitsy mevevary hoe tsy mahazo polaza zana tsy misotro nesy tsy mahazo nestle tsy mahazo no tsy mahazo no fa lasa ry afafolo-karena ny vola lasa ry amin'ny lelan'andriamanitra ny vola fa nga iny no velominao ny zanakao ny vadinao no adidinao voalohany indrindra ary zay ny tena hoe mamily ny olona am'izao fotoana ny zefady hoe tena miodina le filazantsara de tsy any am'le fahamarinana intsony de zay ny tena tiako lazaina anao farany alohan'ny terenanao hoe jesosy any ny vedety jesosy any ny star fa ny ambin'izay rehetra zay mandohalika daholo eto Madagasikara be da be ny star ary olombelona daholo ny star mitory an'izao rehetrarehetra zao a manambara ny tranony a manambara ny fitoriany a manambara ny toeram-pivavahana za raha tonga eto tsy anambarana ahy monsieur Fary tsy anambara ny toeram-pivavahako tsy anambara nahako sy anao publicité a fa anao promotion an Jesosy Kristy anao promotion an Jesosy Kristy ara-piomana ny olona deba anao fa ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra vonona ve ianao fa ny atonga anao vono fionanao tanteraka amin'i Jesosy fa tsy hoe za ry amin'ny toko-pivavahana ary za mpandray za zanaka mpitandrina za fienina mpitandrina zay fianakaviana mpitandrina tsy any le izy fa ny fo ve madio ny fo ve voadiondrany Jesosy fo ve efa niavana tamin'Andriamanitra tsisy fahotana fa zay ny tena zava-dehibe le fionana amin'ny Jesosy dinazay zany sao pasteur am'le zao raha teny koa ianao zao tena teny hoe rakitra mbola mapetrako mihitsy le vola ianao mbola napetraka fa janoko aniny aloha fa za mbola tehitra am'le loha hevitra ray hoe ahoana raha ny tena lalàny olona hoe ty fiangonana ny angonako zay nataony dadabe aoko sy nataoko na izazo eo fa niala tary de nakatona hoe nakary ary misy olona ne zao mijerentsika eto pasteur milaza aminao fa angamba fa fiangonana folo ny teteziny fa tsy hitany mariny inona raha ny tena ataon'le olona zany zao pasteur hoe ahoana raha ny tena lalàna fa ty ary le fiangonana izy mba farafaratsy menao anatina fotoana fo zay hoe rehefa izao sinina zao izy melao anareo zay zao boky ny apokalipsy fa tsy izy io mara zay zao zava-dehibe aloha voalohany indrindra aloha famaritana fiangonana andao resantsika sy monsieur Valy vetivety ny fiangonana de tsy ho trano io hoe misy tilikambo trano be mijoalajoala ty ny fiangonana ry ny fiangonana zao ny fiangonana de izaho ianao zany hoe ny olombelona tsirairay avy de fananaiky an Jesosy no fiangonana tempolo ny fanamasina voalaza koa zay any amin'ny Efesiana toko faharoa hoe naorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly ary Jesosy Kristy ny fehizoron-drindra Hebreo toko efatra de milaza an'izay ko hoe Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary ianareo no tranony zany hoe Petera koa de milaza an'izay hoe ianareo dia firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany fanjaka-pisorona tranon'Andriamanitra zay zany famaritana voalohany olona zany izy olombelona ny fiangonana tempolo ny fanamasina rehefa ho avy any amin'irao lanitra Jesosy aka ny fiangonana tsy ho sahano katedrala be sy mijoalajoala be hoe miakatra fa ny olombelona zay manana an Jesosy ao anaty zay aloha zany famaritana voalohany tiako manitsy hoe andeha ho any am-piangonana tsy zay mihitsy le zany fiangonana andeha ho any am-piangonana izy antsony ary fa ny fiarana-mivavaka no misy aveo hoe hiara-mivavaka aiza za fiangonana fa tsy misy fondrom-bavaka hoe andao ara-mbavaka ny fondrom-bavaka misy fa zay tiako lazaina anao aloha hoe tsy anatina toko-pivavahana tsy anatina fikambanana tsy mitarika ao ana toko-pivavahana fa manambara an Jesosy Kristy lalana sy famarinana fiainana ho an'ny olona ke mampalaelo azy de zao hoe ny tetezina ozy anao fiangonana folo ny tetezina farafakely fa nhitany tao a de lan'Andriamanitra nhitany tao fivavan'Andriamanitra nhitany tao lany tany ny volana lany tany ny arena reraka izy satria nahoana mpangalatra sy jiola zay tonga teo alohako mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andrikana zao avy mba amin'ny fiainana be dia be ny tia natory zany de Jesosy Kristy jaona toko fahafolo izaho no mpiandro tsara zany hoe Jesosy mihitsy ny mila atoro atsika fa tsy anao publicité mihitsy ka tongava any amin'ny tanteriratsiny azonao ny famonjena ivany olanao ilamina daholo no manao rehetrarehetra tsy zany mamany olona tsy zany vahaolana fa ny vahaolana de Jesosy Kristy ka tsika zanao zao afaka mihitsy tsika zanao raha ohatra zao tsika anao antso hoe tongava daholo nareo zay voafitaky ny atoko-pivavahana tongava daholo nareo zay nampanantenana hoe ivany olana azo zao fa za milaza aminao fa tsy olo itokotany satria be da be ny voafitaka ane zao misy efaly be da be ny voafitaka satria voafitaka satria misy lay mpangalatra sy jiola tsy anome fiainana anao taony
fa jesosy mihitsy raha nyteny hoe tandremika fa misy ika ao aminareo mandeha tahaka ny ondry fa ao anatiny izy ambodiny to ny ambodi zany ke inana anao taony efa tamin'ny jesosy zany izy io hoe pasteur tatelo ratsimba zany de fa hitany zay faminaniny zay de nilazainy tamin'ny mpianatra zay matsara ny jesosy de antsoina hoe éternel tany hoe tsisy fiandohana tsisy fiafarana jesosy lay andriamanitra tokana izy matoa izy nyteny ato am'ty hoe matio toko fafito hoe tandreny fa misy ike ao aminareo mandehandeha ao mandehandeha io mody fotsy aty ivelany ao ambadika ambody de tena hitatsika mihitsy zany am'izao 2015 zao hoe mody fotsy aty ivelany mody maneny faraha aty ivelany mody fa ao ambadika ao mihinana an'le ondrona atao de inona ary ny ataon'ny olona zao pasteur satria ataonao ny ataon'ny olona zao de zao tena ny ataon'ny olona zao de zao manatona an' jesosy kristy manatona an' jesosy kristy jesosy de nilaza mihitsy hoe ianao rehefa mivavaka mirindrina ao amin'ny hevitrao mangingina tsy miteny izy hoe ndana any am'rokosi na teny izy hoe ndana any tsonjobe na hoe ndana any am'tatelo ratsina rehefa hivavaka ianao mirindrina ao amin'ny hevitrao mangingina ary nyrainao mahita anao mangingina anao maly anao izy ary ny intermédiaire jesosy kristy tsisy akoatran'zay zany hoe ny a zany a na manery anahako mihitsy jesosy maniraka anahy hoe za torina za ambara-man'olona fa zao ke ny olona lasa otazy monsieur faly atao otazy atsona de alaina de mody aseho kely eo anatren'andriamanitra fa kiazako hoe anary eto tsy makaizy nareo fa anary eto fiangonana raha tsafilazaitsahany sasany hoe raha ianao mpivavakaty tsy mahazo miditra makaria anao ratsy ry zareo fa tena jesosy de nilaza mihitsy hoe za ny vavahady raha zany hidiran'ny olona hiditra sy voaka izy azo aminy ao am' jesosy aveo za tsy manda mihitsy ny volom-bavaka sy ny fiarahavavaka fa mila manana ny fanamasina hoe ao ve jesosy araka ny ten'andriamanitra ve ny zarainao sa sao de pozina any ao sao de mitondra ny fahavelezana any ao ny fiangonana laodiki zao de mandondona mihitsy jesosy any ivelam-baravarana hoe mba ody eo tondoko kely mandondona fa mba te hiditra aho zany hoe be dabe zany fiangonana am'izao fotoana manambola manana fiara manana trano be tsisy zavatra mahory azy raha ara materialy fa rehefa jerenao izy jesosy mijery tsy ao jesosy ary rehefa tsy ao jesosy fijangazagana any ao fahotanana ao fialonana any ao tsy fitiavana any ao fahotanany ao zany ary zay ny zavatra misy am'izao fotoana 2015 fiangonana laodiki tsy mila an' jesosy tsony fa manajimainty ny pastera tsy mahalala an' jesosy ny akamarony tsy nateraky indray ny akamarony tsy ao amin'ny fahamasina ny akamarony fa pastera ataoko hoe malalalala teny ary afaka mizara teny ary pastera ny akamarony moa de misy vazivazy misy reray aman-dreny manao BTP ngamba pastera zany hoe le BTP de zao anitatra anao trano tilikambo anao trano fa ny fiangonana ne le fanahan'le olona ve mahazo voky tsara ve le ondry ao mahazo fiainana ve le ondry ao afaka fahotana ve le ondry ao fa ny ondry miditra ao izy mifoka sigara voako izy mbola foany any sigara miditra ao izy ao anaty fizangazagana voako ao izy mbola anaty fizangazagana satria na moa tsy ao anatin'le fiangonana jesosy manafaka fa religion ny ao fombafombany ao fahazarana ny ao ary jesosy tsy ao intsony de rehefa tsy ao jesosy a de ozy jesosy hoe ianao le mahatro indrindra ianao le mitanjaka indrindra ianao le jamba indrindra ianao le ory sy malaelo indrindra raha vao tsy ao jesosy tsisy fiainana fa tena hoe manatona an' jesosy fotsiny mihitsy ary jesosy ihany fa io mety atao oatra anao ahoana moa ny anatonako an' jesosy mila olona ihany ahoana fomba fivavahady raha tsy misy mpampianatra tokoa ane tsy mahafantatra an'izany raha tsy misy mpampianatra marina zay raha tsisy mpampianatra tsisy afantatra an'izay satria mila ny fampianarana fa alohan'izay de lena hoe izy jesosy rery foana mihitsy fa jesosy avy eo amoro azy hoe iza ny tokony alehany fa marina mihitsy zay hoe napetraka ny tompony ny mpampianatra ny evangelistra mpianga ny mpaminany ny apôstôly ho fampiorenana tsara ny fiangonana de zay tena tia napetraka hoe mialatsy fa ataoko am'teny français le izy hoe les rencontres personnelles am' jesosy mihitsy mila ataon'ny olona aloha nareo tsy mila ampianarina ntsony fa ny ositra zay niraisina avy amin'ny ray ho anareo no mampianatra anareo inona dikan'zay tsy midika koa re tsy mila mpampianatra ntsony ah fa misy mampianatra io raha misy olona afaka mpianatra fa ny fanamasina ny teny atao anatiko hoe marina lazay nyty olo ty ahoana ny tena mety alalan'ny olona ao anatin'izay ko hoe tia kristy vrai ny zava-misy manko zao pasteur raha tany amin'ny création de nataon'andriamanitra voaloha mihitsy de fa nataony ny mazava sy ny maiza ny tsara sy ny ratsy lehilahy sy ny vehivavy zany hoe nen'andriamanitra zany de misy zavatra anakiroa
plus moins foana tao anatin'izay tonga koa zany atsika zao amin'ny androny kristy de hoe tia koa lasa nisy kristy sandoka de tia koa nisy kristy tena izy iza zany ny tena lalan'ny olona hoe ty le kristy tena izy raisiko ohatra fotsiny mananjana ankamo io zanako io a vao miteny a na voalavitra de fatany hoe dady zay raha vao misy eo ara na rahalahako na olona mitovitovy amiko a fatany foana hoe tsy feo an-dady zay fa ny feo an-dady afatany foana sahala am'izay koa le amintsika hoe rehefa mazatra mamaky baiboly aho rehefa zatra mivavaka aho rehefa manaiky hoatrehany fanamasina foana aho vao misy feo hafa ao de io zany tsy feo an' jesosy zany feo ana mercenaire zany zay le jaona toko fahafolo iny hoe arakaraky ny fankazarako tsara am' jesosy zany no ainoko am'izay hoe tsy izy ty zany hoe ny tena tsara zany monsieur Val de zao aloha tsy tena mijery be loatra an'le sandoka fa raha jery be loatra an'le sandoka sauver ao fa aloha le tena izy foana anjereny jesosy kristy de rehefa zatra an'le tena izy ianao tsy isy dikany aminao mijery an'le hoe tsy tena izy ty ohatra raisiko ohatra farany ny mpiasa banky de efa mikirakira vola tena izy foana nkirakirainy io vola zatra foana izy hoe ohatr'izao ny filigrane ohatr'izao ny milariary zatra an'le vola tena iny izy de raha vao misy vola tsy tena izy hita eo tonga de fatany hoe tsy izy ty torohevitra seho atsika tsirairay avy zany ary anao koa zany monsieur Val de zao jesosy ihany mbanjiny jesosy ihany jerena aiza no alalana azy atao miteniny aiza ny alalana azy amin'ny vavaka zay atao aiza no alalana azy amin'ny fanamasina be tabe zao ny fiangonana no samy hafa ny fomba tiako tenenao anatin'izay de hoe raha misy olona manao batema de tsy ekendry zalaly batema anay fa hoe arimy mety misy sasany a raha ndao hivavaka de mitanany fotokeviny hatramin'izao ny adventiste hoe rehefa tsy samedea de tsy izy alahy lahady zay misy fomba anankiray koa le hoe raha vao tsy saromako ny lohako ny vehivavy a de very koa ianao rehefa ao am'le fomba mpivavahana misy karazany be tabe zany mpitandrina ny fomba hoentina mivavaka sy midera inona ny tena tokony atao mbola hijanona amin'ny fomba vetsika pasteur sa hiana am'izay fomba zay a mba hahafantarana ny tena kristy marina ny tenenao ary kristy koa hoe nampianatra am'izay rehefa mivavaka ianao de hoe raha inaizy any an-dany de misy fomba ve izy io pasteur Ratsinga jesosy ny teny hoe rehefa resaka tamin'le vehivavy samaritana izy ao amin'ny jaona toko faefatra de ozy jesosy masy an'le vehivavy samaritana hoe nareo izy jesosy miteny hoe tsy maintsy atao ty tendrom-pohary ty no mivavaka de jesosy ny teny hoe avy ny andro ozy izy tonga mihitsy ankehitriny a raha ny tena mpivavaka ozy izy hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana fa Andriamanitra de mitady olona sahala am'izany zany hoe rehefa tafahoana am' jesosy ny olona tsisy resaka lahady sabotsy tsony io rehefa tafahoana am' jesosy ny olona tsisy resaka manao voaly tsy manao voaly tsony io rehefa tafahoana am' jesosy ny olona tsy misy hoe manao kapa na manao kiraro na manao sotanina sy manao zioka itsony tsy antsony fanahy sy ny fahamarinana zany hoe isan'andro de mifandray amin'ny tompo anao tsy misy hoe andro tokana misy ty fandraisako amin'Andriamanitra de amin'ny androandrony zany tsy ifandray amin'Andriamanitra de ataoko tsy ambanjavatra zany fa zay izy hoe androany tempolo ny fanamasina zay mantsy le voalaza atao amin'ny korintianina teo le lazaiko natany voalohany fiangonana trano fanahy fiangonana tempolo ny fanamasina fonena ny fanamasina ka tsisy hoe raha pitso tsy fonena fanamasina de raha afaka pisonay fonena fanamasina de ohatr'izay foa fa isan'andro zany de ato amiko ny fanamasina de mitarika amin'ny marina rehetra de mivavaka ahako amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana tsisy hoe tena ratsy kiraro de tsy afaka hivavaka raha tsy akanjo de tsy afaka mivavaka tsy miakanjo sy ny kiraro mihitsy no anatonako an'Andriamanitra fa ny anatonako an'Andriamanitra de ny rany jesosy kristy latsaka teo amin'ny hazofijaliana manamarina azy hoe natonga ny mpaminany ny teny tany amin'ny fanekena taloha tany rehefa hifidy any Davida ho mpanjaka de ny olona rehefa hifidy mpanjaka de hoe iny ngamba zao ny lasa mpanjaka iny bogosy iny lehibe iny vavely iny tsangan'olona fa ny fanahy de niteny mihitsy aveo hoe aza mijery ny tsanganana ozy aza mijery ny ety ivelany fa ny fijerin'Andriamanitra tsy taka ny fijerin'ny olona fa ny olona mijery ny ety ivelany Andriamanitra mijeriny ao anaty zany hoe io zany de fo madio fo matahotra an'Andriamanitra fo tian' Jesosy karaha zao tsika isanao no eto rehefa te hitariny fanahy vavaka tsika de mandoaly tsika de mivavaka eto fa tsy hoe tsy ary am'le trano fivavahantsika de tsy mahainao tsika ny tompo fa izy maheny foana eny an-dala anaty fiara any am-piasana any am'izay alehantsika rehefa ao aminao ny fanahy trano fanahy ianao connecté anao
zay zany le izy monsieur faly connexion zany ila tsika fa tsy religion mamono tsy amin'ny fomba fitafy sy amin'ny fombafomba tsony ny anatonana ana kristy fa efa zavatra efa avoavolentana zay indrindra ao anaty fahatsorany tsisy protocole be tsy zavatra ny tompo maty tsy mijery ny zavatra ty ivelany zany akory tsy hanao atsarambona tsy fanao tena zavatra be tsy io resaka amin'ny sarobo iny hoe tsy voaresantsika sy anao eto hatramin'ny farany tsy ampy ny fotoana fa miresaka sarobo iny hoe ao amin'ny fiangonana atao korimpiany io e satria nisy tatary io nisy resaka io a ny vehivavy zay mpivary tena taloha bory ny volony avy eo tsy isy tsony de nanafotoana be raha ny vehivavy izy mbola bory any ny volony a de hoy paoly hoe misarona alona reo fa ho an'ny vehivavy efa lava volo tsy mila misaron-dotsy any zany le mila fatarina hoe rehefa mianatra tenin'andriamanitra any koa de mila fatarina le tantaranisy le contexte inona n natonga ny hoe manao voaly io fa sy tonga de raisitsika malagasy hoe de anao voaly daholo nefa tsy zay mihitsy le fahamarinana fa le fahamarinana de misy zavatra nitranga atao korinto zay mila nalamina de hoy paoly hoe manao voaly ny vehivavy fa ny vehivavy am'izao fotoana rehefa lava ny volony ino ny voaly anazy ary le rano mpitandro oui rano le rano kely rano be ay le resaka batisa ntinao tena io batisa io riavana mety ho betsaka no tafitohana sy tsy anaiken'le fahamarinana fa zay ny fahamarinana ny fahamarinana ara-baiboly zay raisy nato tsy ahodikodina tsy anaovana interprétation fa maso mijery fotsiny mahita tsy misy zazakely natao batisa tato na ray ary tsisy zazakely natao batisa tato fa rehefa mijery ny baiboly tsika olon-dehibe ihany natao batisa jesosy olon-dehibe natao batisa paoly rehefa nidaraboka teny alalan'ny damaskosy nandeha nysehoany jesosy natao batisa lay tandapy etiopiana tany amin'ny desert misy rano nefa misy rano tampoka eo noho ny fiasan'andriamanitra de natao batisa ty zay ny sitrapon'andriamanitra ary le olon-dehibe tonga saina ny olona atao batisa ary ny manao batisa tsy voatery pastera tsy voatery diapona fa hoe manao batisa fa izany nampanao batisa anareo fizany nanome anareo tsika tsara ny jaona toko faefatra de voalaza mihitsy hoe tsy jesosy nanao batisa fa nimpianana ary rehefa mamaky koa tsika marika toko feninambe folo a de hoe mandehany ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy izany irana ny mpianatra ny irana am'izao fotoana matsa de efa misy zavatra atao de pastera foa raha ianao mpino nandray an' jesosy nateraky indray vita batisa raha misy olona mila atao batisa ao dana ataovy batisa tsy misy hoe alalana vaiza nianatra taiza nosoran'izy tsy zany zay ny fahamarinana ato hoe zay olona mino mpianatra jesosy de afaka manao batisa zay aloha zany de afaka manao batisa fa ntiako tenena hoe mirano kely zany tsy izy zay efa nandalo an'izany efa zazakely zay natao batisa de zay hoe zay tsy malaika zantsony fa efa vita batisa mbola kely zay ahoana zay mbola ataonao batisa fa rehefa sain' jesosy mandoatika ianao de midaraboka eo anatrehan' jesosy ozy jesosy hoe asy ho ihana nisy zazakely natao batisa tao zary olon-dehibe natao batisa ianao olon-dehibe indray tsy fatao batisa zany hoe be da be ny pastera zao mila atao batisa rehefa mbola tsy natao batisa naletika izy manetretena manaiky anao jesosy mandray anao avy eo be da be ny olona mila mandray ty tenin'andriamanitra tia tsy aza menatra fara atoizakely fotsiny iza le taria amin'ny fanekena taloha le boky boky namana mba hatonga anazy siriany mba hatonga anazy afaka amin'ny abokana tsotra be eny teneny elisy elisy ary tsy neona taminy akoao fotsiny izy de niavinavina ko jeneralika ahoana anao sainao itsoboka ao fa niteny le vavitovavi kely jiosy hoe raha vola ny tadavinao raha vola zao nitakiny taminao nomenao zay ilatsika ao anaty ranao ve de tsy ataonao de misy miziriziry fotsiny hoe niaranga fa io nampianarana anay raha nikely latsaka eo ambony de ino marina zay rehetra tsika nye de marina e fa zay ato ny marina rehefa tsy marina io nalatsaka kely io a tsy maninona manetry tena e zay no azona ny famonjena zay mino sy atao batisa ny vonjena ianao tamin'ny nitrotrony dadanao sy mamanao ka nino tsy nino anao fa ianao fotsiny nampianarina mbataina fotsiny ianao ty atao batisa tsy ara-baiboly akory any fa ny tena batisa de miletika anaty rano de atsangana endriky le fahafatesana ny amin'ny fahotana sy ny fitsakana na fiainam-baovao miaraka tamin'i jesosy maty ny amin'ny fahotana fa miara-mitsangana aminy amin'ny fiainam-baovao ray rehefa ndray kosa ary ty pasteur tamin'ny andro ny simeona kristy mety nateo amin'ny tempoly eny ndraisin'ny simeona de nitsofony rano marina de maro fa simeona mo keleny izy fa simeona mo tamin'ny andro simeona jesosy efa mateo amin'ny azy fijaliana
fa kely aloha dia nitsofona rano mataony hoe tao zany efa nisinina rano tao hoe dia nitsofony rano hoe système hoe tsy rano be na rano kely pasteur fa mahita hoe misy rano ihany tao natao siméona tany ary izy koa jesosy zazakely atao siméona ihany izy fa tsy batisa ny anarany tsy batisy fa ino tsy voasorana mihitsy tao hoe batisa fa natolotra natolotra fomba jiosy zay tsofony rehefa rano valo andro ny zasy dia atolotra fomba zay fomba jiosy zay fa tsy batisa batisa matsapesantsika eto eny hoe batisa teo ka le olona le zao pasteur lasa mijery forme ka zay mantsy le tsy mijery fond le olona miteny hoe raha tsy rano kely na rano be le ampiasaina iny na rano kely na rano be rano ihany io na anatinao vivo na ilitiopa rano ihany kosa le rano fa zao le endriky le izy matsy ny tia najereny le endriky le izy eny hoe rano be ny dikany hoe maty de aveo nitsangany zay ny endriky le batisa ka raha rano atetehanao eto afaka mijery ny tantarany fiangonantsika fa efa ny maty daholo ny apôstôly efa ny nraisiny fanjakana ny resaka fivavahana dia aloha tsy atao an'io rano be intsony fa ataovy rano kely fotsiny nefa tsy ara-baiboly zany zany an'Israely rehefa nandalo ny mivoaka tao an-tany kanana azafady mivoaka ny tany Egypta dia nandalo ny olon-jordanina nandalo ny jordanina nandalo fahafatesana zany hoe endriky le fahafatesana foana zany le batisa fa tsy maty ao dia very ao fa tsangana maty aveo dia raha maheno ara zao ny olona zao eto mijery dia mety fampianarany tantely ratsio dia resy lahatra izy dia manao batisa zany ianao manao batisa maferina manao batisa ianao zany manao batisa mihitsy eloka sa tsy eloka zay tsy misy manko fiangonana tena miteny mihitsy hoe eloka i batisa indroa tsara mihitsy zay satria zao zay madiso hevitra tsy fahafantarana ny tenin'Andriamanitra any le Hébreu toko fahina niraisiny amin'iny hoe manombo an Jesosy fandroandray vadika finoana ny finoana ne tsy resaka hoe tompim-pivavahany fa ny finoana dia Jesosy baiboly dia tena iray ny finoana iray ny finoana dia tena tsy eloka mihitsy zany be da be ny namana be da be ny mpiara-mivavaka taloha rehefa nitorinao ny fahamarinana hoe mandraisany Jesosy mibeba dia inona ny tokony atao rehefa aveo atao batisa eny ary tsy manina atao batisa misy mihitsy zao mpiandry any Fransa ny resaka tamiko niantso ahy izy nahitany le toro teny tamin'ny tele ahoana ozy izy ny amin'ny resaka batisa io nazavaiko taminy le iza ozy izy ny afaka anao batisa za moa mbola tia ala Madagasikara dia manana mafantatra namana malagasy any Paray-Tanindrazana any ivelany dia natsoko izy hoe misy olona dia atao batisa sahala am'izao mpiandry olona rehefa sokafa ny tompony fa maso tsy misy mampiandry sy mpiandry zany tsony fa resy lahatra le mpiandry ay tsy izy zany ka le rano kely natao teto fa ny tena marina le miletika mihitsy dia tonga dia niantso izy io koa tsy isy formation hoe ampianarina iambolana alohanao zay vao atao batisa aiza misy zany atao anaty baiboly vao nitory fotsiny i Filipo tany anefitra resy lahatra teo le tandapy io ny rano atao batisa etopiana eoneo asan'ny apôstôly toko fahina ambe folo oatra zay keo vao nitoriny Jesosy le mpiandry nitoriny Paul le mpiandry fonjy dia natao batisa teoneo fa tsisy hoe aloha nareo iambolana mpanaovana formation ataovy ny rakitra omaniny kadoako afaka iambolana dia amin'izay nareo atao batisa dia omena anarana promotion ny batisa anareo aiza misy promotion anarana batisa any ny olona rehefa mibebaka eo tonga dia atao batisa adiny Jesosy aminao ndaniny hoe tonga Jesosy mbola andrasanao iambolana izy vao atao batisa averimberinao foana le rakitra tonga dia tsy ory araha eto aloha pasteur azo atao ve manao fafolo-karena sa tsy azo atao na ianao manao eny na tsia eny ve aloha sa tsy azo atao ve manao fafolo-karena sa tsy azo atao amiko tsia ay dia rehefa manao tsia raha nanao eny manko anao dia tsy niteny fa najaniko teo le fanontaniana fa rehefa manao tsia ianao dia azavao kely amin'ny olona koa ro fantany hoe azo atao sisa tsy azo atao satria anisan'ny zavatra misy eto Madagasikara zao dia zao ary ampitahora ampitondra fivavahana mihitsy raha tsy omenareo ny ampafolo-karenanareo dia ao anatin'ny malak'izy tsy fantareo fa tena ohatra misy ohatra fanozonana izy io ny fafolo-karena tamin'ny fanekena taloha misy karazany efatra izy io ny fafolo-karena voalohany dia ho atolotra ho an'ny levita zay tsy nanana anjara-tany reo tsy nahazo anjara-tany reo fa reo ny karakara ny resaka fisoroanana fafolo-karena faharoa dia ny fafolo-karenan'ny levita omena ampisorona Israely daholo zay fafolo-karena fahatelo dia fafolo-karena ho an'le zanak'Israely zay mandeha mivahiny any fivahinianany dia mila manangona kely izy mba ho anazy rehefa mivahiny izy dia fafolo-karena fahaefatra dia ho an'ny vahiny ho an'ny mantra ho an'ny mpakamboty ho an'ny mpitondra tena reo ny fafolo-karena nisy zany le fafolo-karena voalohany ho an'ny levita dia aveo ho an'ny mpisorona zay omen'ny levita aiza ny levita zao
aiza mpisorona zao ianao ankazo tsy le vita taranakileviny ianao manao fisoroana matona toreto amty télévision teny izy ianao raisitsika mihitsy aloha araka ny tena izy ato zay zany zao efa fana interprétation fa le vita zao efa tsy hitanao tsony ngamba terinao any Israely na izy zany raha mila terinao any mpisorona efa zao tsony tsika rehetra efa mpisorona daholo tsy paster ihany mpisorona fa ny olona mibebaka ray mandeha tsy nanaiky an Jesosy efa mpisorona ny anarany iny ny anankiray le am'le Malaki ozy ianao hoe atero amin'ny trano firaketako io trano firaketana io tao amin'ny tempoly tao Jerosalema aiza zao le trano firaketana eto Madagasikara efa lasan'ny arabo fa eto Madagasikara zany tempoly ianao koa tempoly ny olona rehetra tempoly ao aminao trano firaketaka omenao an'izy zany le fafolo kare zay raha hoe fanazavana an'le izy amin'ny lafiny anankiray fa ny lafiny faharoa koa dia zao tsika zao efa ao amin'ny vanim-potoana ao aorianan'i Jesosy Kristy ao aorianan'i Jesosy Kristy rehefa teraka ny fiangonana latsaka ny fanamasina dia ao amin'ny fahafahana izy ary zao ny zavatra marina tena mila raisitsika hoe tsika zao a dia ao anatin'ny fahasoavana fa tsy ao ambanin'ny lalàna ary rehefa ambanin'ny fahasoavana efa nitanterahani Jesosy ny lalàna rehetra ary tsika rehefa ho an Jesosy tsy ny ampafolo ntsony nomentsika an Jesosy zato isanjato ny an Jesosy Romanina 12 zato isanjato ny an Jesosy fa tsy ny ampafolony zany tsony mangeja olona zany mamatotra olona zany ary ny ampafolony raha ny ampafolony ara tena hoe misy manan-karena amin'ny ampafolony io a avy eo le vola tsy ilainy akory fa lany laniny anaovany zavatra hafany lenao enao tsy manana vady amazana koa tsy voakarakaranao io nefa ny fiangonana voalohany tokony karakaraina tiako tenenina dia zao ny fahafolo-karena dia tamin'ny fanekena taloha fa amin'izao fanekena vaovao izao tsy misy tsony ny fahafolo-karena ary zay lazaiko teto amin'ny Efesianina 2:2 hoe miorona eo ambony fanorenan'ny apôstôly ary Jesosy ny fehizoro indrindra ny apôstôly tsy nampianatra fahafolo-karena izany mihitsy ato anatin'ny fanekena vaovao tsy misy Paoly ka nitaky fahafolo-karena tany fitoriana sy fampianarana nataony na Petera na Jakoba tsy ao zanak'Andriamanitra ny anazy ary zay mihitsy leo amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 hoe hoy izy Paoly hoe za tsy nitady lamban'olona na volamena na volafotsy ny tanako mihitsy miasa zake zao miasa fa tsy akako vola ny fitoriana tsy akako vola ty vavavahan ty tsy akako vola ny am'resaka fivavaha fa miasa manana ny karamako manana n'izay vola omeny tompo a indray no ampiasaiko aveo hitoriana ny filazantsara amin'ny fahita lavitra teny lazainao teo sy ny anaparitahana azy manerata fa zay mihitsy zany le zavatra tena tia napetraka hoe ny fahafolo-karena tsy ho an'ny fiangonana ntsony raha fiangonana Jesosy Kristy ianao tsy ho anao ntsony ny fahafolo-karena raha tady hiverina any fahafolo-karena ianao miverina any ambany lalàna ianao ary raha miverina any ambany lalàna ianao dia ambany oziny ianao ary rehefa ambany oziny ianao dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao tsy misy fiainana afaka manam-pofo zany ny olona maro zay tafahoana tampoka sy nitoriana filazantsara ny tenenana hoe tsy ao ambany lalàna ntsony ianao ary tsy ho anao ntsony ny fahafolo-karena dia tsy ho an'ny fiangonana ntsony io ny fiangonana miorina fampirenana ny apôstôly tsy nampianatra fahafolo-karena efa olona afaka ary Jesosy rehefa maty eo amin'ny azy fijaliana dia ozy izy hoe vita tout est accompli fantaterahan Jesosy ny lalàna tsy ao ambany lalàna intsony ny olana zao am'izao zava-misy zao pasteur dia ny fanekeny zao tontolo zao mihitsy ny hoe za na tsy nanaiky arahangasy ty fanambadiny ny lasy ny lahy vavy sy ny vavy ty efa tsy tako nafenina ntsony hoe pasteur président Obama nanakany Kenya dia tonga tany Ethiopie dia izy mihitsy no nitondra ny tenin'ny fanjakana amerikanina ny teny tamin'ny fanjakana kenianina sy ny etiopianina hoe tokony ho ekenareo amin'izay ty fanambadiny ny lasy ny lahy vavy sy ny vavy ty raha tsy teteny pasteur fiangonana protestante dia nanaiky mihitsy ny ariny gazety mihitsy azoko naseho teto fa nanana dia efa nataoko archive ao fa raha hitako dia mbola ataontsika sary tely ato izy ny hoe nanaiky ny fanjakana ny mpitondra fivavahana protestante tao Frantsa fa ekena hifanana mbadiny ny lasy ny lahy fa hoe mariage gay ozy izy natsoka anazy fa hitan'ny pasteur an'izay azahoaiza ny gasy azahoaiza ny fiangonana azo atao sa tsy azo atao raha ny marina angamba dia Sodoma sy Gomora tsy nanao hoe fa mifampiteny atao fa hitan'ny pasteur an'izay rehefa fotoanantsika efa tena miazakazaka be inona tokony ataon'ny olona ao anatin'io zava-dozy io ary tsy ho voasakana io fa memandroso foana ty meratsy zao fiainana zao ary tsy ho voasakana io fa mampalahelo fa avetavetana ho an'ny fiangonana ny manaiky an'izany satria lasy vavy namoronany azy lasy vavy namoronany azy tsisy hoe lasy lahy na vavy sy vavy fa lasy vavy ka raha ny fiangonana ny manaiky an'io dia tena mampite hitsoaka
hoe tonga avaingana jesosy fa ino ty zava-doza atao ny fiangonana ity ary tsy foana tsy voasakana ntsony fa efa akaiky jesosy ny afaka atao de zao toroy ny fibebahana toroy ny tsy mahamarina an'io toroy ny olona tena hoe iaona am' jesosy marina fa ho avy jesosy fa misy foana nefa tsy anaiky moa ataonao ahoana izy ahoana ny atonga ny olona voavonjy tamin'ny andronao ny ilanakaizy izy ny ilanakao anaty samby fiara fa vitsy valo ihany tafitsy fa ny ambony a de mbola ny liba teo tamin'ny fahotana rehetra fa tsy maintsy niditra atao anaty samby fiara zay vao afaka tahaka zany koa tamin'ny andro Sodoma sy Gomora tsy hoe tsy ho potehana Sodoma sy Gomora tsy maintsy potehana Sodoma sy Gomora fa raha teo voavonjy Lota de miala tao a makanisa ry amin'ny tendrombohitra zay sahala am'izay koa ny am'izao fiangonana misy atsika zao raha teo voavonjy ianao raha ny fiangonana misy ianao manaiky an'io fanambadiny lasy ny lahy io na protestante atao frantsa foibelona frantsa foibe rehefa manaiky ny lehibe manaiky ny kely de manaiky ny kely de anay koa ny tea Madagasikara zava-doza ozy pole olona vany lakofitisandriamanitra raha mola mila sitraka aman'olona tsy mpanompony Kristy ny zavatra atao mitsoa mivoa zay misy le teny ato amin'ny apokalipsy toka 20 mivoa teo aminy anareo ny oloko aza miombonot aminy fa so de anareo koa de hiarany kapoka zay omeko azy ny vahaolana zany de zao tsotra mivoa tao tena ny zany zay ny anyteneniko mety misy teny hoe sekte anao manentsika fiangonana mandroka olona tsao ko hoe ny lalana hitako fandehananao ny lalana makany amin'ny fahaveresa noho ny fitiavako anao ny tenenako anao mivoa malaky tao fa ny tompo miteny mihitsy hoe mivoa tao mba tsy ombonot aminy so de zako avy any fa mivadiko vehivavy satria za lehilahy fa nendry zareo zany fenao mijanonao de miombonota ianao ary ny tompo hoe raha tsy mialao ianao de hiarany sazy zay ampiariko aminy koa vahaolana zany de mivoaka tiadybe zao any Israely lany mba isany any ankamotsika satria tanindrazany Jesosy ene io hoe na inona ataotsika tsy afaka miala amin'io sy ao taony ny razambe rehetrarehetra ady be zao ny any adiny arabo adiny Israel gidradra inona ny tena aton'izay fahitany zay pasteur ary farany tena farany koa de teneniko aminao koa hoe Kristy tao Matthieu 24 ny teny hoe efa pototry ny azo ny famaky zao ny famantarana angamba tsy tenenjeo fa tanteraka daholo angamba lo pasteur fa fahitanao azy hoe inona rany sady afatra farany nanaovanao filma koa ny afatra farany any Israel sy ny tenin Jesosy fa akaiky ve farany pasteur sotranao ny afatra farany de zao efa akaiky Jesosy famataran'androtsika Israel famataran'andro ary amby 20 alina Jesosy ny tokony tonga ataoko hoe fa latsaka 3 minitra angamba zao fa latsaka 3 minitra zao eo Israel nefa voadidina miaramila ray manontolo mihitsy manodidina rehetrarehetra miandry tendrotoana fotsiny de anafika ny Israel nefa taranaka voafidy tian'Andriamanitra io voafidiny manokana io fa noho ny amafofony io nazotsika ny famonjena isorana anazy zay fa ny tiana tenenina atsika hoe io tantaran'ny Israely io efa famataran'andro be ho atsika ary ny tokony atao mibeba manike an Jesosy ialohan'ny fahotana manike ny azo fijaliana tsy mitondra azo fijaliana eto akory na hoe atao anaty fiara na atao ao an-trano fa ny azo fijaliana hoe raha misy te anaraka aoka izy tondra ny azo fijaliana isan'andro ary anaraka raha teo mpianatra izy zany hoe matiny am'izao tontolo zao anao matiny amin'ny fahotana ianao fa Jesosy fa am'izao fotoana ny olona ataonao ambony bomba milamina eo hoe miadany ianao hoe sambatra ianao bomba be ny ao ambany ao tsy miteny ianao hoe Jesosy nge fa ho avy miomany ianao hoe ialao ny fahotana miverenao am' Jesosy aingany zay zany tena tiako lazaina hoe Israel efa voadidina miaramila maro efa ho avy ny guerre de io tsy ho elantsony hipotra le lehilahy Lota le tena hoe hitantana an'ity zao tontolo zao ty de ilaza mihitsy fa ho Kristy de amin'ny fotoana iny anjavona tampoka ny mpino zay manana an Jesosy iara-iakatra aminy any am'rao lanitra tonga le fahoriana lehibe mandritry ny fitotoana de veo am'izay le fijaliana rehetrarehetra tafaverina fiangonana aveo afaka fitotoana andray ny fiangonana Jesosy andray zanak'Israely Jesosy anafaka azy mbola tantara hafa amin'ny fandarana manazy lava fotoana fa ny tiana lazaina amintsika hoe miavana am Jesosy le olona tsy atoko-pivavahana ny mamonjy tsy pastera mamonjy tsy fikambanana ny mamonjy fa Jesosy Kristy lalina sy famarinana ary fiainana Genesis de efa manambara an Jesosy hatrany amin'ny apokalipsy de manambara an Jesosy fa nafeniny Jesosy eo amin'ny lalàna nafeniny Jesosy eo ampaminany nafeniny Jesosy eo amin'ny salama fa rehefa tonga ao amin'ny Matthieu tsika hatrany amin'ny apokalipsy naseho amin'izay Jesosy tsisy afa-tsy Jesosy ny mpamonjy izy rery ihany ny mpamonjy mila manantona azy amin'ny fotsotritsika
Saotranao pasteur fa lava ny fotoanatsika 2 minitra ihany no fanjakana zay tena mbola isaorana azy aloha satria izy nanome tsy nisy sandana izy zay angamazava misy fa mino fa mbola iveriny ianao mbola sy lohevitra hafa teny antsika isanao anatin'izay saotranao monsieur Faly nalasa tety